filazana lehibe manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ity androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny fito ora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely fa misy inony ao amin'io alatsinainy maraina io isy fanompoam-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana zay anasana antsika zay nomeko anarana hoe herinandro magaka nomeko anarana hoe herinandro magaka ny finoko de zao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy magaka ny fiainana mandritra iny ny herinandro diavin'iny de hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny enin'ora ka hatramin'ny fito ora ka hoy aho hoe tongava tompoko tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny enin'ora kanefa ihany ko amin'ny fito ora tsy maintsy tapitra ny fotoana fiarana vavaka no ataontsika ao ka zay noko ary inono ihany ko de ho amarin'Andriamanitra herinandro magaga ka dia tongava tompoko ny toerana ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Aleluia. Ny terany aja ny voninahitra ho an'Andriamanitra irerany ny fiadanany ny fahasoavany ny famindrampony ho atsika sy ny ankonatsika. Amen. Dia mbola tsy manadino ihany koa miarahaba atsika rehetrarehetra zay mpanaraka an'izao fandaharana zao mpanaraka mahatoko izy dia atoky aminao ihany koa ny Andriamanitra androany ny fiadanan'i Jesosy ihany koa tononona aminao ho anao zay any amin'ny tokantrano any dia andao ary tsika tompoko hitsangantsika hanome voninahitra an'Andriamanitra hivavaka sika hametraka an'izao fotoana zao eo am-pelatanan'Andriamanitra mba nitaridalany fanahy masina mihitsy ny nitarika atsika tsy hanao fahazarantsika na fombafomba amin'izao fanompona ataontsika ho an'Andriamanitra zao fa raha hitady an'Andriamanitra mifono ray manontolo tokoa ny ianao dia ahita azy tokoa ny ianao androany dia raha hivavaka ianao androany aza atao fahazarana le vavaka fa loary mihitsy ny ao anatin'ny fonao ndaotsika anetsy tena feno eo am-pelatanan'Andriamanitra hivavaka sika tompoko ry Andriamanitra rainay rainay tokoa ny ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona mbola tsy mitsahatra zay Jesosy miteranao mankalaza anao manandratra anao manome voninahitra anao misaotra anao zay Andriamanitra satria mbola narovanao indray zay tamin'iny herinandro iny mbola nomenao fofonaina velona izahay mbola nitantaninao vombinao zay Jesosy dia tody soamatsara eto amin'ity toeranyity tonga hideranao tonga kalazanao tonga nandratra anao tonga nome voninahitra anao tonga satria tsy mety aminay mihitsiny raha tsy manokana fotoana izay anindraindraina ny anaranao hiderana ny anaranao Jesosy malalo averina eny aminao foana niderany aja amin'ny voninahitra fa namasinao manaova indray ianao zay tianao atao eto amin'ity toeranyity aoka ny fitaritanao mihitsy Jesosy ny ameno anay ary indreto ny fiangonana indreo ihany koa ireo mpanaraka any amin'ny tokantrano any tsy hanao fahazarana tokoa izy na fombafomba Jesosy fa dia tonga hideranao hanandratra anao amin'ny fonao ray manontolo ny etaitaponay Jesosy ny faniriny fonay Jesosy malalo dia hidina eo ambony seza fiandriananao tokoa ny ianao hieno ny fiderana zay asandratray dia averina eny aminao fonafoana niderany azy amin'ny voninahitra angatahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rere ihany izany vavaka izany misaotra ray malalo Haleluia amen Haleluia mino maromarina androany fa tereny fitiavanao an'Andriamanitra ny atongavanao eto sa tsy zany ve Andriamanitra dia mpandinika amin'ny fo amin'izao 2 volana faran'izao efa ela be mihitsy Jesosy te hitahtsika te hiasa mahery eo amin'ny fiainatsika
tianome le vavaka zay nangatahantsika fa matetika indraindray ny sakana dia tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amiko avy amintsika. Inona moa mahatonga an'izany? Andriamanitra dia mpandinika amin'ny fo, sa tsy izany ve? Ny olona maloto fo tsy madio am-po tsy mahita an'Andriamanitra zany. Andaontsika rehefa teny hivavaka dia tena nompo an'Andriamanitra amin'ny fotsika ray manontolo mihitsiny, sa tsy izany ve? Diovo ny fonao fa hitanao fa rehefa anadio ny fonao anao dia ahita an'Andriamanitra ianao isandratra eo amin'ny fiainanao. Matetika ny ankamaroany olona tonga eto ihany izy fa ny fony tsy madio. Mety zavatra efa lasa tany amin'ny tsaiko 10 taona lasa tany, 5 taona lasa tany, na mety hoe voaingana ihany koa ary dia mbola tazominy ao anatin'ny fony ao ihany. Dia nefa ilay Andriamanitra izay tompontsika masina. Andriamanitra tsy manao compromis zany hoe le zavatra ohatr'izao iny kosa aloha avelako, fa raha le zavatra ohatr'izao dia tsy hamela n'iny mihitsiny mbola tsy tara androany fa ndao anolotra ny fotsika ray manontolo eo anatrehan'Andriamanitra dia Andriamanitra mihitsiny ny anokatra ny masony fotsika. Io fotsika io zany misy masony izy io, ka rehefa manaiky mihitsiny ianao hoe Jesosy apetrako fenao am-pelatananao ny foko dia ho hitanao nge zany voninahitr'Andriamanitra zany fa ndao asaina ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anao an'izao fiderana zao tsika dia adinoy daholo ny zavatra rehetra fa ndao Jesosy nomentsika voninahitra fa ho hitanao ianao manindraindra an'Andriamanitra eto Andriamanitra hiditra tsy ahitra amin'ny fiainantsika ray manontolo. Sokafo ny masony fona i Jesosy. Ndao aritsika to. Sokafo ny masony fona i Tompo. Skafiny masony fo dia ahitanao dia ahitanao. Sokafo ny masony fona i Jesosy. Skafiny masony foto, skafiny masony fo dia ahitanao. Sokafo ny masony fona i Jesosy. Skafiny masony foto, skafiny masony fo dia ahitanao dia ahitanao. Sokafo ny masony fona fiangonana androany. Skafiny masony foto, skafiny masony fo dia ahitanao dia ahitanao isandratra zay Jesosy eto amin'ny toerana ity androany. ahitanao isandratra eo amin'ny seza fiandrianana. Yerinao no heriko hiantso ahitanao isandratra Jesosy. ahitanao isandratra eo amin'ny seza fiandrianana. Yerinao no heriko hiantso masina masina. Sokafo ny masony fona i Jesosy. Skafiny masony foto, zay manokatra skafiny fona masony manontolo amin'izao fotoana izao Jesosy mihitsy ny anasitrana anao. Jesosy mihitsy ny anafaka anao. Ho hitanao fa tsy tahaka ny diranao teto ny voanao. Sokafo ny masony fona. skafiny masony foto, Sokafo ny masony fona i Jesosy. skafiny masony fo dia ahitanao dia ahitanao. Ahitanao isandratra zay Jesosy. ahitanao isandratra eo amin'ny seza
fiangianana erinao no eriko hiantso hoe masina masina ahitanao isandatra eo amseza fiangianana erinao no eriko hiantso hoe masina 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 ianao jesosy masina masina ianao le mipetraka eo ambony seza fiandrianana masina ianao le zanak'ondry mbola ambaranay foana ny famasinanao jesosy a masina masina ianao mbola lazainay foanafoana zany famasinanao zany tompo zay olona madio ampo ihany tompony afaka hity zao fanateanao zay olona madio ampo ihany jesosy na hitamoninatanao te ahitanao zay jesosy te ahitanao ny fiangonana tompo isandratry eo amin'ny fiainana te ahitanao ny olona ny tokantrano jesosy eo rehefa namoditra teo ampelantanana te ahitanao foanafoana miasa eo amin'ny fiainana izay tazomy ihany ny fifatoanao eo ampelantanan'andriamanitra nino maromarina fa raha nihiry ianao a nataonao tamin'ny fonao io nanaiky ianao teo anatrehan'andriamanitra dia amin'izao fotoana izao indray a andao zasainao a anao fanekena vaovao indray a eo ampelantanan'andriamanitra mila manolo tena azy tsika satria rehefa navotsitra ao ny zava-drehetra dia manaiky anao jesosy andray anao tokoa izy a ho tomo andray anao tokoa izy zanaka malala dia noho izany a andaotsika mbola idera amin'ny fotsika ray manontolo ihany ny foko jesosy mideranao a fa fanekena vaovao mihitsy eo anatrehan'andriamanitra ataovy amin'ny fonao ray manontolo mihitsy zany iry Andriamanitro Andriamanitro ndreto izay manako fanekena vaovao eo aminao tsy manana n'izaniza ho tompony izay jesosy raha tsy hainao rery ihany sotra jesosy manandratra feona ray manontolo eo ampelantananao zay jesosy sotra fanahy masy voaharina ho tenanay jesosy sotra amin'izany fitiavana lehibe zany iverina aminao amin'ny fona manova fanekena vaovao eo ampelantanan'andriamanitra mihitsy raha mafy be no raha azonao atao fanekena. 'Io 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 'io
naoriha mbola velontsika ihany hitro hoa manetry tena hitroa manetry tena sy manao ny fanekena hanasea naoriha asandrato misy ny tananao azonao atao zany a manaova fanekena vavao eo anatreaman'andriamanitra jesosy eo ity ao re jesosy eo ity ao re malolote mbola velontsika farany jesosy eo ity ao re jesosy eo ity ao re malolote laoana mbola tiako ihany ianao amin'izao fotoana izao a hitazona ny fifatohanao eo anatrehan'andriamanitra satria teo anatrehan'andriamanitra lanitra sy ny tany mihitsy nanaovantsika fanekena efa eny ny tontolo ara-panahy iny fanekena izay nataonao iny a efa vita soni avy any an-danitra iny fanekena izay nataontsika teo iny dia mino maromarona fandriamanitra koa dia amelatra ny tanany eo ampelatara eo atsika efa ely jesosy a nefa tianao zava-magaga tsy ho takatry ny saintsika efa ely izy a ny te hamaly vavaka anao a efa ely izy a ny te hanome le zavatra nangatahanao a fa efa nanao voady teo anatrehantsika dia hoy ny tompo mihitsy androany jesosy mihitsy ny tantananao a ny masony mihitsy ny tsinjo anao androany hameno anao tanteraka izy a mifenono ny fitiavany ianao a ny tanam-pitiavany mihitsiny a no hameno anao eto a satria eto zany jesosy sy mifanamasina zany androany a dia andao mbola ho fenotsika misimisy bebe kokoa ho an'andriamanitra mifotsika ray manontolo a sotra jesosy masina zany mamita ny mission izy amin'izao fotoana izao hameno anao mitafotafo tokoa neny ny fanahy masina eto androany sotra jesosy fenoy ianao ny fonay jesosy a zay mangeta eto androany dia ho feno tafotafo amen fenoy ianao ny fonay tompo tsika androany masoko ititwana sotra jesosy fafitiavana lehibe zany ataonao hitantanana manambara ihany jesosy androany
amutiana hoy ianao Jesosy aminay zay vory eto eny fanadanao any atokantrano zany ny ambaran'Tompo mitsinjoana uyana nitanako nitantananao uyana nifitiavako amukiana uyana davelatsika mandeha ny zava-maneno za kosa hivavakantsika tenenanao anatin'ny fonao any hoe ianao mihitsy Jesosy nanefa n'izany zavadrehetra zany ho amarinanao aminay tokoa ny zany Jesosy malalo sotra Tompo malalo sotra Jesosy Tompo milaza aminay uyana ni masoko itsinjoana ianao Tompo amty roa volana farany ity nanaovan'Andriamanitra an'izany velomy tononao velomy fanantenanao ataony Jesosy tokoa ny anazany nifitiavako amukiana uyana ianao Tompo manambara aminay uyana imasuku itsinjoana uyana itanaku itantanana uyana nifitiavaku amukiana uyana hoamarinao tsisy fepetra renteny zay tenenao eny sotra Jesosy misotra fanahy masina sotra Jesosy malala sotra Tompo sotra Jesosy sotra fanahy masina tsara indrindra mankasitraka anao fonafoana zay Jesosy misotra Tompo sotra Jesosy tiako sahady anao androany hisotra an'Andriamanitra sahady anao satria dia ho amarininy amin'ny fiainantsika tokoa ny hira izay nataontsika teo misaora azy amin'ny fonao ray manontolo ny fisaorana dia marika amin'ny finoana marika fa ho ataon'Andriamanitra zany dia efa nandray anao dia misaora azy amin'ny fo ray manontolo toy izo ny vavaka iarahantsika manao fa efa manoloana ny seza fiandranany fahasoavan'Andriamanitra isika rehetra io taridalana no ataoko anareo amafiso amin'Andriamanitra fa anompo azy hatramin'ny farany ianao ka na inona zavatra mitranga manoloana antsika ary roty devoly izy tomana antsika mba hiverin-dalana dia lazao amin'Andriamanitra fa tsy ho resy ianao fa ianao dia androso hatramin'ny farany amin'ny famponan'Andriamanitra ary androso ho any amin'ilay fiainana mandrakizay zay efa namboarin'i Jesosy ho antsika aoka anoy ny vavaka ho falorantena amin'Andriamanitra isika iarahantsika manao le ira hoe anao ao Tompo ao akipian'ny masonao amin'ny fotsiaritra no anaovantsika zay iry zay andininy roa ihany amin'izay iry zay no iarahantsika manao
Andriamanitra fa zao fiangonana zao dia anao efa novidinao tamin'ny ran Jesosy izahay afaka teo an-tanany devoly ka eo an-tananao Andriamanitra nesorinao niala tao anatin'ny famaizinana ka napetraka ao amin'ilay mazava ary ankehitriny vao vela heloko izahay ary omaninao ny fiainanay ho any amin'ilay fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy ka dia misaotra anao Andriamanitra makasitraka anao izahay alleluia amen makatoerana tompoko andaontsika iroso hitondra ny fanatitra hitondra ny ampafolo-karena arak'izay fa nomaninao an'Andriamanitra mampahiranareo aho na dia mandalo fotoa tsarotsara isika zanak'olombelona amin'izao vaninandro zao hoe misy ny tsy fampiny ara-bola tsy fampiny ara-piainana amin'ny mampino kristianatsika amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika aoka iorina amin'izay voalaza amin'ny baiboly isika ny fanomezana izay ataontsika dia lalana anankiray entin'Andriamanitra hitahina an'izay eo an-tanantsika isika zany androandro anao fanatitra dia toy ny mpamboly mamafy vo eny amin'ny tanimbary dia manatena hijinja vokatra avy eo amen amen mihoatra lavitra noho izay afafitsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra no omen'Andriamanitra atsika marina zany teny zany asa manaiky fitampitany devoly ny fosiny sainao anao hira anankiray isika dia mandroso isika anatona hitondra ny mpafolo-karena ty anoloana nrakitra moa tatazana eny toerana rehefa avy eo Tranonao iampafolo-karena sai no tinao na miovitrovitra zany tany na miorooro ny firenena fa ahitanao Vavadinjai ilaija andenana fuai vavadinjai ilaija andenana
avela wirarake avela witupa vyao ranibura pitaina ivatra ikuri avela wirarake avela witupa vyao ranibura pitaina ivatra ikuri uaini vavadinja ilanija andenana uaini vavadinja ilanija andenana fuai vavadinja ilanija andenana avela wirarake avela witupa vyao ranibura pitaina ivatra ikurina avela wirarake avela witupa vyao ranibura pitaina ivatra ikurine araka fanaontsika isam-bolana dia misy valopy nomena anarana hoe rakidebe ho zaraina amintsika dia amin'ny herinandroany hiezakitsika mierina an'ilay izy amierina an'ilay valopy rakidebe ka dia samy mandray bolanao iray ihany isika rehetra ao anatin'izany tompo Tanatialina magina tonga ny andro ny famonjenanay tsy takatriny izany fomba ny avi izao tontolo izao dia milaza fa hoe tsisy tsony ny azo atao feo aminy izay tsisy azo ale manao lalana siana Tumputeni farane
fa ny didina mety laza mihitsy fitatreny mombanao e fa ny zanaka ambony zava-misy tsy takatriny sainy fa le mpiazany Zay tontolo izao mety laza fa hoe tsisy tsony ny azo atao e feo aminy izay tsisy azo ale manao lalana ianao tompon-teny farany 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 Tumpun-teni faran, 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 tumpun-teni faran. Tumpun-teni farane, tumpun-teni farane. Oh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, Samia makatory avokoa ianareo rehetra sy nareo mpitarika fidiarana reto. Tonga amin'ny fotoana izay anambarako ny tenin'Andriamanitra ny tenako. Izay inoko fa teny avy amin'Andriamanitra ary inoko fa raha raisinareo amin'ny finoana sy ankatoavinareo dia ho amarin'Andriamanitra aminareo le izy. Amen na? Amen na? Ny vaovao-mafaly entiko anareo dia ilay voalaza ao amin'ny liko toko voalohany 15:7. Andao vakina izay teny izay. Liko toko voalohany 15:7. Ary sambatra ianao izay mino. Sambatra ianareo izay tonga eto ka mino. Fa efaina zay zavatra nampilazain'ny tompo taminao. Amen. Ny zavatra rehetra, ny teny rehetra zay fanambarany tompo Andriamanitra tamintsika tsiraray avy manarika ity fotoana ity. Nambarany tamin'ny alalan'ny Baiboly, nambarany tamin'ny alalan'ny toroteny nataon'ny mpanompon'Andriamanitra, nambarany tamin'ny alalan'ireo teny navotsy ny mpanompon'Andriamanitra, dia io voasoratra io mihitsy no tanteraka. Hoe fain'Andriamanitra avokoa izany rehetrarehetra zany. Amen. Amen. Ohatra amin'izany, nisy zavatra nangatanao tamin'Andriamanitra tamin'ity taona ity. Asa misy karazany 4, karazany 2 ve, karazany 3, sa karazany 4, sa karazany 5, samy ohatra noho izany. Hatramin'izao tsy mbola tsapanao fahatanterahana. Fa ny vaovao-mafaly androany kosa amin'izao roa vola farany
melohany ny amaranantsika ny etaony izao ho efa ny tompo aminao zany, ho efa ny tompo aminao zany. Amen. Satria io Andriamanitra io efa niteny ohatra any Jakoba, any amin'ny boky Jeremia toko 7:7, antsoa iaho hoy Andriamanitra, antsoa iaho dia ho valiko ianao, ary rehefa mamaly anao aho hoy Andriamanitra dia zavatra lehibe tsy takatry ny sainao sy ny eritreritrao, tena tsy takatry ny sainao sy ny eritreritrao no omeko anao. Zay ny teny io voalaza Jeremia toko 7:7 io. Dia androany kosa aho no manamafy ambapolompon'Andriamanitra fa dia arabaky teny io teny io, ho azonao zay tsy azonao tao anatin'izay 10 volana izay, ho tanteraka aminao amin'ity 2 volana farany ity. Amen. Amen. Ohatra ihany koa ireo tsodrano izay efa nitsofoko rano anareo, raha natsiaro anareo tamin'ny fiandohan'ny taona volana janoary izy io, dia nanao fotoan-dehibe tsika teny Palais des Sports, dia tamin'izany no nitondrako tsodrano ho anareo. Reny tsodrano reny raha ohatra ka mbola misy tsy tanteraka hatramin'ny androany, aza kivy, aza mitanondrika, farak'ilay voasoratra hoe ho efa ny tompo aminao zay efa nambarana taminao. Zao mantsy ny mpanompon'Andriamanitra tahaka anay dia omby baiboly hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, mpiara-miombonantoko amin'Andriamanitra eo amin'ny fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra izahay. Ary efa nampalatela mihitsy Andriamanitra fa raha misy teny avotsitray ho anareo, raha misy tsodrano entinay ho anareo, dia ny anjaranay ny mamositra teny, ny anjaranay ny mitsodrano, fa ny anjaran'Andriamanitra ny miasa manamarina an'ilay tsodrano, manamarina an'ilay teny navotsitra. Zany no antony natokan'Andriamanitra ny teny ao amin'ny Isaia toko 4:7, dia ny teny izy eo amin'ny 9:20, hoy izy manao hoe manome lanja ny tenin'ny mpanompoka aho izy izy, mato ny tenin'ny mpanompoka aho izy izy, ary ny saina sy ny hevitra zay efa nomeko ny mpanompoko dia ho tanterako hoy Andriamanitra. Io voasoratra io. Noho izany mimana avokoa ianareo rehetra tonga eto andray fahasoavana amin'ity 2 volana farany ity. Amen. Amen. Ho fisoratsin'Andriamanitra aza tompoko dia andao hiteka faran'izay mafy isika. Raha mbola misy mafy noho izany dia ataovy ihany. Jesosy, Jesosy tsy miova, omaly anio mandrakizay sady zany ve. Halleluia. Ary ny vaovao mafana manaraka ihany koa dia zao, maro amintsika no nandalo olana sy ady tamin'ity taona ity. Efa niady mafy isika, nanotra an'ilay olana, nanotra an'ilay ady, fa tsy mbola resy tosika ilay olana, tsy mbola resy tosika ilay ady. Amin'ity 2 volana farany ity kosa, arak'ilay liko toko 1:2, ho efan'Andriamanitra aminao zay inonao, ho efan'Andriamanitra aminao zay teny nambarana taminao. Ho resy tosika ny olana, ho resy tosika ny adina atreanao. Satria nahoana? Satria lay monina ato amintsika, lay mitoetra ato amintsika dia azo lazaina fa mahery lavitra noho ny olana, mahery lavitra noho ny ady. Ahoana Paoly? Raha Andriamanitra momba atsika satria ataonantsika izy, iza no ataotra atsika? Tsy misy, tsy misy. Ary ankoatran'izany Paoly apôstôly ihany koa dia niteny Korintiana voalohany toko 12:7, misaotra an'Andriamanitra isika fa noho Jesosy ao anatsika dia nanomana fandresena ho antsika izy. Tsy naresy anao tao anatin'izay 10 volana voalohany izay, tsy natotra an'ilay olana, tsy natotra an'ilay ady, fa manomboka androany vaovao mafaly no ambaran'Andriamanitra ho mpandresy anao.
ho mpandresy ianao asoteka mabe amena fa ny condition de ity condition fahiny mbola condition manaraka ankehitriny ary condition mandra-pandao antsika ty tany ity ina lay condition ianao mino fa misy Andriamanitra tsy misy zavatra azony Andriamanitra atao atsika raha ohatra ka tsy mino sika fa misy Andriamanitra afafa be le fiainana hoe manompa an'Andriamanitra aho kanefa tsy inonao koa akory fa misy izy afafa be le hoe tondra titra hoe mpanompon'Andriamanitra aho na olon'Andriamanitra aho kanefa ianao tsy mino akory fa misy izy noho zany raha tianao ho tsapanao ho tanteraka aminao hoe fain'Andriamanitra zay fa nambarana taminao dia manana finoana ianao fa misy izy manana finoana ianao fa mpamalisoa ho an'izay rehetra mazoto mitady azy Andriamanitra Hebreo 12:9 no manambara izany amen amen zao mantsy io Andriamanitra ivavantsika io ange io Andriamanitra tompontsika io dia Andriamanitra afaka manavaka antsika zany hoe raha misy amintsika be dehibe reto hoe reto dolo manana finoana dia ho avahany le tsy manana finoana ho avahany ataon'ila ianareo zay tsy manana finoana zany tsy hoe horohan'Andriamanitra ianareo na hoe sorony eo anatin'ny valana tsia fa avelanareo atokany ato aloha tsy afaka miasa maneho ny Andriamanitra azy eo aminareo zay tsy manana finoana izy fa ho an'izay manana finoana kosa dia avahany manokana ary tsy andry ela Andriamanitra fa araky ny teny zay ataony mpanompon'Andriamanitra no ataony anio zavatra lehibe sy magaga aminao izy anisan'izany le nambarako teo omen'Andriamanitra anao zay nangatanao kanefa tsy azonao tao anatin'ny folo volana ho azonao manomboka androany araky le nambarako teo ihany koa tsy tanteraka taminao le tsodrano nataoko mandriky ny androany fa manomboka androany miomana andray fahasoavany ianao ho tanteraka aminao ny tsodrano ho mpandresy ianao asioteka farazay mafy be alleluia amen fa condition hoy ao ianao mila manana finoana andoka vakitsika ny Hebreo 12:1 Hebreo 12:1 ary ny finoana no fatokina ny amin'ny zavatra ntianainy fa ny ona zavatra tsy hita le finoana takin'Andriamanitra amintsika rehetra zany amin'ny androandroany ity dia ny hoe ianao matoky fa le zavatra antenainao atoato dia itokinao fa ho azonao inavy ireo zavatra efa nentinao amam-bavaka to amin'Andriamanitra anao mba atoky fa ho azonao zany atoato amen amen ka na dia misy zavatra hafahafa azy mitranga eo anoloana ianao matoky foana fa tsy maintsy ho azonao valim-bavaka ho tanteraka aminao lay nirinao ndao hiteka mafan'Andriamanitra isika ohatra anankiray iny ary ny finoana no fatokiny amin'ny zavatra tianainy fanehoana zavatra tsy hita le tapany faharoa fanehoana zavatra tsy hita zany hoe zavatra tsy mbola hitan'ny masonao efa nentinao mambavaka le izy fa tsy mbola hitan'ny masonao zany hoe tsy mbola voarainao efa nirinao tamin'Andriamanitra le izy fa tsy mbola hitan'ny masonao satria tsy mbola voarainao dia io tapany faharoa io asianao toy nefa nahita ianao toy nefa nandray ianao ame ohatra zao efa ela no naniry ahazo moto na ahazo fiarakodia na hoe ahazo tokotany anamboarina trano dia manomboka androany dia tsy rorosainy intsony ianao fa iaina tahaka ny efa nandray efa nofinofisinao hoe indro anao miala ny tokantranonao mamonjy aty am-piangonana miaraka amin'le moto
hoe indro anao miala nytokantranonao mitondra le fiara zay efa nirenao hatramin'ny ela ary na ny marque le fiara ary dia efa azokazonao onona hoe zao le marque tataka zao le posipoziny fanehoana zavatra tsy mbola hita toy ny efa hita zay le finoana takin'Andriamanitra aminao. Amen. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra manana finoana toga eto dia ho hafan'Andriamanitra ne zay efa nampilazainy taminao ary ho iaho hoe tongava aminao le zavatra irinao. Asiteka mape tompoko. Halleluja. Amen. Fa ity misy zavatra tsara ho fantatrareo. Io finoana ananantsika io dia mandalo fitsapatoetra ihany koa izy io. Mandalo fizantoetra. Jakoba, Petera dia samy nampafantatra fisinjana tao hoe fitsapatoetra ny finoana izany na fizantoetra ny finoana. Io fitsapatoetra ny finoana io azo lazaina fa tena malosogosina ny finoana ary mitady hevitra amono afaty ny finoana. Fandroana isika ampianarina sy ampahirezina na inona mitony, na inona mitrango, na inona zavamisy zay ninonao dia aoka hijoroanao hatramin'ny farany fa tsy maintsy ho tanteraka. Amen. Andoko etsika hamaky baiboly Matthieu 10:20 manomboka amin'ny 21 ka hatramin'ny 29. Eo zany misy tantara mampafantatra fa mandalo fitsapatoetra io finoana io. Dia niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritany Tiro sy Sidôny. Ary indro nisy vehivavy kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany zany ka niantsona na hoe mamindrafo amiko tompoko zanako Davida ny zanako vavy ampahorian'ny demônia loatra. Fa izy tsy namaly teny azy dia nanantona mpianana ka nagataka taminy nanao hoe roa izy fa miantso mafy ataoriantsika. Ary izy namaly ka nanao hoe tsy ny rahanao afa-tsy amin'ny very amin'ny taranak'Israely. Fa nanantona ihany raha vehivavy dia niakoka tao anatrehany ka nanao hoe tompoko vonjeo aho. Fa izy namaly ka nanao hoe tsy mety raha maka mofonjaza ka manipy azy ho an'ny amboakely. Fa ho raha vehivavy marina izany tompoko fa na dia ny amboakely azy mba mihinana zay tsombotsombony latsaka avy amin'ny latapitry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tongava aminao arak'izay irinao dia sitrana zanavavy tamin'izay ora izay. Nisy vehivavy anankiray, vehivavy kananita. Vehivavy kananita. Vehivavy monina any amin'ny tany Kanana. Tsy jiosy izy, tsy isan'Israely izy, fa izay hoe vehivavy kananita monina any amin'ny tany Kanana. Io vehivavy io nanana problema lehibe tamin'izany satria ny ankizy vaviny nararina mpahorian'ny divoly. Ary efa nitady fomba maro amin'ny karazany izy hitsabony any ankizy vaviny, hitsabony any zanany vavy fa tsy sitrana mihitsy. Izy anefa amin'io tena resy lahatra, tena babo ny fony fa Jesosy mivaolana ho azy. Jesosy ihany no mahavoavonjy azy mahasitrana ny ankizy vaviny. Dia noresany tamin'ireo fianakaviany zany. Ahoana ny hevitrareo fa izaho io andeha anatona an'i Jesosy, andeha hiaona amin'i Jesosy, angataka aminy mba hositraniny ny ankizy vaviko. Dia teo no nandalo fitsapatoetra voalohany ny finoana nananana. Ore fianakaviany, ore ho avana, iny ty adalanao. Anao inona hoe ianao? Andeha anatona an'i Jesosy ve? Fa ka tsy fantatrao fa kananita nge sika, gentilisa nge sika, tsy hamonjy anao zany Jesosy, tsy hanome fahafaham-po anao zany Jesosy. Dia hoy izy, eny kananita isika, fa izao andeha anatona Jesosy foana, fa izy mivaolana ho aho. Izy no antenaiko asitrana ny zanako vavy. Ianao te viadala ho ny fianakaviany, te azo teny mafy any,
ty azo teny marary any olatsalatsain'ny olona nge anao e tsika nge kananity e zareo nge jiosy e zareo nge zanak'Israely impossible zany e tena mafy be mihitsy ilay fitsapateotra finoa tao anatiny a ny finoa tao anatiny dia hoe Jesosy mivaolana ho ahy Jesosy no famonjena ho any zanako vavy kanefa misy mpanao sakatsaka anao dia raina ny tompo aloha fa dia resy iny mpanao sakatsakana iny fa dia lasa izy nandroso dia nijery azy ny olony mahafiloranga iny raha matoa inika tena mahafiloranga iny ho hitatsika eo fa hitomany gogogo iny ny amin'ny teny marary teny mafy ataondreo jiosy ireo aminy hitatsika eo fa mafilo loatra iny vehivavy iny tsy mafilo akory izy fa natanjaka be ny finoa tao aminy hoe Jesosy no vaolana ho azy Jesosy no mahavoavonjy ny zanany vavy izay narary ka rehefa toka teny amin'ny toerana isan'ny Jesosy izy dia nanomboka ny antsoantso ry Jesosy zanaka Davida mamindra amiko sady lekoka tamin'ny tany izy ry Jesosy zanaka Davida mamindra amiko sady lekoka tamin'ny tany izy teo indrindra no nisehon'ilay fitsapateotra faharoa hitsarany hoe okizay aza miantsoantsotsony ianao okizay aza miantsoantsotsony ianao satria nahoana nga nisy ny aino ny lalany zoran'i Jesosy ny mpianany iny ihany no tohizana fa ilay vehivavy navela ny antsoantso ato riny ry Jesosy zanaka Davida mandrafo amiko ny ankizy vaviko mpahoriny demonio aloatra vonjeo reo izy sady miakoka amin'ny tany no mandeha miakoka amin'ny tany mandeha miakoka amin'ny tany tsisy ny aino fitsapateotra faharoa zay fa tsy niova mihitsy ny finoana fa ny finoana tao anaty dia hoe Jesosy ihany no vaolana ho azy Jesosy ihany no mahasitrana an'io zanany vavy io dia nitoizany Jesosy ny lalana niaraka tamin'ireo mpianatra izy amin'io tsy mitsatra miantsoantso tsy mitsatra miantsoantso totso fitsapatoetra ny finoana fahatelondray izy inona ny zava-nisy reo mpianatra Jesosy mihitsy no nijanona manginy ianao ry ramatoa ianao nke vehivavy kananity tsisy iainanao eo ndaonao mody ndaonao verina mody verina mafy taminy zany hoe ny mpianatra no nanao tambabe nanaka anazy tsy antsoantsitsony nanaka anazy tsy anaraka vatoriny fitsapatoetra ny finoana fahatelo izy fa na dia zany azy tsy maty mihitsy finoana tao aminy fa ny tao anatiny dia hoe Jesosy ny vaolana ho azy Jesosy no masitra ny zanavavy ka na dia nanakana ireo mpianatra dia tsy nitsatra ny antsoantsony ny mpianatra manakana Jesosy manodiny mbola ny antsoantso ihany izy ry Jesosy zanaka Davida mandrafo amiko vonjeo re aho fa marary ampahoriny demonia ny zanako vavy vonjeo re ty vehivavy ity tsy malala teny jiosy da naverina fa tsy nahoana satria lehibe ny finoana tao aminy fa Jesosy no vaolana ho azy Jesosy no famonjena ho any zanany vavy ny mpianatra zay ny leo ty vehivavy ty za vehivavy tsy laitra kisoko manadala loatra ndo ranga ndo toizatsika ny lalana Jesosy efa lasa lavidavitra ndo toizina velao iantsoantso ao dia mbola ny antsoantso fa raha vehivavy Jesosy amin'io manodiany ihany tamin'ny farany azy fitsapatoetra faefatra Jesosy mihitsy no nijanona Jesosy ilay natenainy fa ho vaolana ho azy sy ho famonjena ny zanany vavy marara-pahoriny demonia no nitsangana ho Jesosy azafady ramatoa iny ty antsoantsonao manadalanay ianao nge kananity izay jiosy ary ny raiko raha naniraka hoety ambony tany tsy nirana ho an'ny olona kananita fa nirana ho amin'ny ony very amin'ny zanak'Israely ao ny raiko mihitsy naniraka ho amin'izany tsy ho anareo kananita fa ho an'ny ony very amin'ny zanak'Israely
lay jesosy nantenainy ho vaolana ho azy, lay jesosy nantenainy ho fanasitranana ny ankizy vaviny, zay nitenany zay teny zay. Fitsapan-toetra faefatra zay. Kanefa na dia zany ary tsy maty ny fonatao aminy, fa ity lehilahy ity atao hoe jesosy io ihany vaolana ho any hoay ary famonjena ho any zanako vavy. Tompoko, ry jesosy ak davida ô, mazava amiko zany e, fa vonjeo re iaho e, vonjeo re iaho e, vonjeo fa marary ny zanako vavy, vonjeo ampahoriny demôny any zanako vavy. Tsy nijanona mihitsy ny antsoantsony. Dia toy izany jesosy ny diany, vehivavy mafiloko ioko. Ahoana ny andikako ny teniny ray? Za tsy nirana fa tsy amin'ny very amin'ny zanaka Israely. Izy ka nanita, tsy possible homeko an'izany fanasitranana zany mihitsy izy. Dia toy izany jesosy ny diany. Fa mbola niantsoantso ihany izy, mbola niantsoantso ihany izy. Tamin'ny farany azy. Zay le fitsapan-toetra fadimy, faran'izay tena faratapony, faratapony tena faratapony. O jesosy. Eno ny teniko ramatoa, za io tsy nirana fa tsy amin'ny very amin'ny Israely. Zay le nambarako taminao. Ary tsy mety raha maka sakafon-jaza, sakafon-jaza avana amin'Andriamanitra ray nampitondrainy ahy ka hoe omena ny ambokely. Tsy mety ho jesosy, impossible. Tsy mety hoe omeko ny ampany amin'ny sakafon-jaza ianao. Fa na dia zany ary natanjaka foana ny finoana tao aminy, tsy nionjina mihitsy izy, fa jesosy ny vaolana ho azy, ary jesosy no famonjena ho any zanavavy. Tompoko, fantatra daholo nge zany lazainao zany e, tena fantatra tsy pireny. Fa na dia ny alika kely azy, na dia ny amboa kely azy, dia mbola mihinana zay sombotsombony latsaka avy amin'ny latabitry ny tompony. Teo jesosy no niaiky, tena niaiky, manam-pinoana ty ramatoa ity. Raha vehivavy, lehibe ny finoanao, tokava aminao rak'izay irinao, niaraka tamin'izay dia sitrana ny ankizy vaviny tany mitokantrano tany. Amen. Amen. Nasain'Andriamanitra nambarako taminareo zany tantara zany, mba hahafantaranareo fa io finoana ananantsika io, misy fotoana mandalo fitsapan-toetra izy io, mandalo fitsapan-toetra mamay dia mamay izy io. Kanefa na dia zany ary, dia zao no tian'Andriamanitra ambara amintsika, aoka hitoetra amin'ny finoana foana ianao. Aza manaiky vozongozona mihitsy ny finoanao, na inona mitranga, na inona midona. Hoy Paoly, finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Amen. 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 Ry havana malala, ry fiangonana tonga eto. Ilay finoana nananan'ity vehivavy kananita ity, raha manana anananao dia ho hitanao fa ho azonao tokoa ny zavatra nankatanao tsy azonao tao anatin'ny folo volana ho azonao ao anatin'ity 10 volana ity. Ho tanteraka aminao tokoa ny tsodrano izay tsy mbola tanteraka taminao, ho tanteraka amin'ny 10 volana mielona marana taona ity. Ireo tena mpanantenan'Andriamanitra taminao, voalaza ty baiboly ity, na nambara-panompon'Andriamanitra, dia arak'ilay Lioka toko voalohany 10:20 ho efain'Andriamanitra aminao zay efa nolazainy taminao. Amen. Reo ady, reo olana tsy resinao hatramin'izay, tsy resinao hatramin'ny androany, ho asen'Andriamanitra aminao raha manam-pinoana ianao tahaka n'io ramatoa io, ho vaky io barazy io, ho resitosika ny olana, ho resitosika ny ady, ho tanteraka amin'izay manao amen mafy be. Halleluja! Halleluja! Amaky tantara anankiray indray isika, tantaran'i Abrahama no ho vakintsika. Genesis 2:20 manomboka amin'ny 1 voalohany ka hatramin'ny 7. Areo Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny trano rainao ankany amin'ny tany izay aseko anao. Dia atokanao firenena lehibe aho, sady etahianao sy alehibe ny anaranao ary fitaina tokoa ianao. Ary etany izay manisy soanao aho, ary anosina izay manosina anao, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia nandeha i Abrahama arak'izay efa nolazain'i Jehovah taminy, ary Lota koa mba niaraka taminy. Ary efa 5 taona i Abrahama raha niala tao arana izy.
ary Abrahama nitondra ny Sarai vadiny sy Lota zanatra lany mba ny fananan'izy rehetra zay efa noariany sy ny olona izay efa azo ny tao arano. Dia nainga izy ireo akany amin'ny tany Kanana ka tonga tany amin'ny tany Kanana izy. Andiny faina sy fafito. Ity le tena tiako ambara. Ary Abrahama dia nitety ny tany hatrany Sekema dia tao akazo teribitany More araka ny hita no tompon-tany tany Kanana fa izay. Ary Jehovah seho tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranakao no meko ity tany ity. Dia nanorina altara teo izy ho an'i Jehovah zay ny seho taminy. Io andiny fafito tiako ambara. Na tafaola tamin'Andriamanitra i Abrahama. Dia maro be moa ireo teny nataon'Andriamanitra taminy. 5 taona izy tamin'izany. Ary anisan'ny teny nambaran'Andriamanitra taminy dia hoe ty tany izay diavinao ity omeko anao sy ny taranakao. Dikany dia hoe na dia tsy mbola niteraka ary ianao ry Abrahama dia ahazo taranaka ianao. Dia ny taranakao no ataoko mandova an'ity tany ity. Zay dikany eo amin'ny 5. Ary Jehovah seho tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranakao no omeko ity tany ity. Faly be mihitsy Abrahama tamin'izany. Sotra nao Andriamanitra. Fa na dia efa manitsika ny 570 taona koa zaho dia mbola hanana faliana ihany. Mbola azo taranaka zany aho. Misaotra Andriamanitra. Satria araka ny teninao ny taranako no andova an'ity tany diaviko ity. Misaotra Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra. Nipetraka ny finoana tao amin'ny Abrahama fa azo taranaka izy. Indrisy nefa lasa ihany ny andro, lasa ihany ny volana, lasa ihany ny taona. Tsy tonga le taranaka nandrasana. Zay le fitsapatoetra lehibe nandalovany Abrahama. Ndraindraiky ohatrany tsy fiainantsika. Manantena isika fa ho tonga ato ato le valim-bavaka. Tsy azo. Manantena isika fa ho vaky ato ato ny barazy. Tsy vaky. Manantena isika ndraindray fa dia ho tafita somatsara kanjo. Fa hitantsika azy rendrika. Fa izao ry havana. Oka anina fiainatahaka ny Abrahama ianao. Fa na dia nandalo zavatra faran'izay mafitak'izany aza izy dia tsy miozongozona mihitsy finoana nananana. Fa ny masaka atao tsainy sy ny taom-pony dia hoe azo taranakao. Amen. Dia tateoriny efa nananika taona avoavo izy dia mbola sehoin'Andriamanitra indray ho fanamafisin'Andriamanitra hoe marina zay lazaiko aminao ary tsy maintsy ho amariniko zay nambarako taminao. Genesis 12. Andiny voalohany ka hatramin'ny 15. Rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny teny Jehovah tamin'ny fahitana ka nanao hoe aza matahotra ry Abrahama zao no mampinganao sy valim-pite lehibe indrindra ho anao. Ary hoy Abrahama, Jehovah tompo inona no menao ahy fa izao mandroso fahaterana tena mandroso antitra nefa tsy mananjanaka. Nieritreritro hoy Abrahama ny tompony ahy dia tsy izy fa la Elezera avy any Damaskosy. Mpanompon'ny Abrahama zany io Elezera io. Andiny fahatelo. Andiny faefatra safady. Ary indro ny teny Jehovah tonga taminy hoe tsy andovanao zany fa zay aterakao dia izy no andovanao. I Abrahama fa maninona no mieritreritra an'izany satria ve tsy tanteraka tamin'ny fotoana izay nieritreretanao azy ny fahazahoanao taranaka dia mieritreritra ve anao fa ny andovanao dia ireo mpanomponao ireo tsia zay aterakao ihany no andovanao ary andovan'ity tany diavinao ity. Dia zao ny amin'ny andininy 5. Dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ilay Andriamanitra ka nanao hoe jereo angely lanitra ka isao ny kintana raha mahisazy anao dia hoy izy taminy ho tak'izany taranakao. Betsaka lavitra tahaka ny kitana io ny isan'ny taranakao ry Abrahama. Tena mampahery be le afatra nomen'Andriamanitra ny Abrahama fa ny atahaka n'ilay fitsapahan-teotra kosa etan-daniny tena mafy be. Tena mafy be mihitsy satria nanomboka tamin'izy 570 taona no efa nanorina ny finoany
tao amin'Andriamanitra sy tao amin'ny tenin'Andriamanitra finoana milaza fa azo taranaka izy kanefa tsy nentina azo mihitsy tsy nentina azo mihitsy tena ny ataky mafy azy mihitsy ny favalo na nozozkozona ny finoana fa i Abrahama nanantena foana fa tsy maintsy ho amarin'Andriamanitra zay fa nampilazainy n'Andriamanitra azy. Vakina indray Genesis 7:10 manomboka amin'ny 1 ary rehefa 7 taona i Abrahama tena enjany zany a 7 taona i Abrahama 4 taona zay ny lasa tsy mbola tonga ihany le taranaka fa ity voasoratra ity nonseho dia nisehony Jehova indray izy ka nitenenany hoe zao no Andriamanitra tsy toa mandehana ino atrehako ka aoka tsy misy tsiny ianao fa izao Jehova Andriamanitra anao ny fanakeko ho amiko sy ho aminao ary amaro ny taranakao indrindra. Ry Abrahama ho ataoko maro ny taranakao 7 taona izy tamin'io andro io 7 taona izy tamin'io andro io mbola nijory ihany izy tsy vozokozona ny finoana nananana. 7 dia ny akoka i Abrahama ary Andriamanitra niteny tamika nanao hoe raha ny amiko dia indro aminao ny fanakeko ka ho tonga ray ny firena maro ianao ho tonga ray ny firena maro ianao ary ny anaranao tsy atao hoe Abrahama intsony fa atao hoe Abrahama satria efa nataoko ho ray ny firena maro ianao dia amaro ny taranakao indrindra aho ka ataoko firena maro ianao ary isy mpanjaka iseho avy aminao ary oriko fanakeko ho amiko sy ho aminao mba ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanakena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranakao mandimby anao ao ary omeko anao sy ny taranakao any aorinao ny tany fivaniany anao dia ny tany Kanana rehetra ho fananana mandrakizay ary ho Andriamaniny aho. Amen. Amen. Tena sotra n'Andriamanitra i Abrahama tena tsy niova tamin'ny tenin'Andriamanitra fa tena mbola confirmeny foana fa ho marobe ny taranako ho marobe ny taranako fa kitsikina ny 10 ary hoe Andriamanitra tamin'ny Abrahama ny amin'ny saray vadinao tsy mba atao saray intsony ny anarana fa Sara no anarana ary itahy azy zao ka ampanana azy zazalahy ho anao iny itahy azy zao ka ho tonga firena maro izy ary izy mpanjaka ny firena maro avy aminy dia ny akoky Abrahama ary nitsika dia nanao anakapo hoe hiteraka vaao zay fa 100 taona ary hiteraka va Sara zay fa 90 taona ary hoe Abrahama tamin'ny Andriamanitra engany ka Ismaela no velona eo anatrehanao ary hoe Andriamanitra tsia fa Sara vadinao hiteraka zazalahy aminao ary ny anarana ataonao Isaka ary ny fanakeko ahoriko aminy fanakena mandrakizay ho an'ny taranany mifandimby ho vaina ny anaranao ry Abrahama manomboka androany fa mpiantsonareo vady hoe ianao dia rainy maro Sara dia atao hoe mpanjaka vavy ianao atao hoe raha maro anaka Sara atao hoe mpanjaka vavy tena mafy tamin'ny Abrahama nefa le izy satria tamin'ny fotoana ny lazan'Andriamanitra taminy hoe azo taranaka maro be ianao efa nitsahatra tamin'ny fomba-behivavy Sara efa nitsahatra tamin'ny fomba-behivavy raha ny lala médecine impossible mbola ananany zanaka kanefa Andriamanitra niteny hoe hiteraka ianao anataranaka ianao amin'ny alalan'ny Sara vadinao tena fitsapatoetra faratapony no ny azony Abrahama fa tsy niova mihitsy Abrahama feny 100 taona indray izy fa tsy niova ny finoan'ny Abrahama 90 taona Sara fa tsy niova ny fon'ny Abrahama ary zay matoka amin'ny Baiboly milaza any amin'ny Romanina 4 2:20 manao hoe na dia efa tsy nisy nanantena azy dia mbola nanantena izy fa izy dia ho ray ny firenena maro ry fiangonana manarika an'ity fotoana ity izay finoana nanan'ny Abrahama izay no tian'Andriamanitra nanantsika ka na inona zavatra hitany masontsika reny sofintsika dia tsy anaiky vozogozona mihitsy ny finoantsika fa ho efain'Andriamanitra tokoa zay efa nampilazainy tamintsika. Amen. Amen. Efa nampananten'Andriamanitra fa ho valiana vavaka ianao zay le Jeremia 3:7
aoreno am'izany no finoanao fa azo valim-bavaka ianao reo zavatra tsy azonao taona teo folo volana ho azonao amin'ity 2 volana farany ity. Amen. Efa nampanan-tena n'Andriamanitra fa ny mpanompon'Andriamanitra dia mpiara-miasa aminy ka ny teny efa navotry ny mpanompon'Andriamanitra nantsodrany efa natao mpanompon'Andriamanitra dia ho toavin'Andriamanitra ho amarin'Andriamanitra. Tsy azonao ilay izy taona teo folo volana fa amin'ity 2 volana farany ity kosa milaza Andriamanitra fa ho azonao zany. Amen. Ka na dia efa tsy nananteny intsony ary ny olona dia ianao kosa taomina mbola mba anatenatra ny hatrany fa ho tanteraka ny tsodrano natao mpanompon'Andriamanitra taminao, ho tanteraka ny tsodrano zay efa navotry ny mpanompon'Andriamanitra taminao. Asio teka faran'izay mafy be. Alleluia. Amen. Sambatra ke isika riavana malala manana anio Andriamanitra zay ivavatsika sy tompontsika io e. Tena sambatra tsika ny zanan'ilay tokana azy no meny atsika ho fototra ahafahan'Andriamanitra mitratsetra fiainantsika. Ka nahoana ianao no misalasala hoe tsy azo valim-bavaka ianao amin'ity 2 volana ity, hoe tsy ho tanteraka aminao zany ny tsodrano amin'ity 2 volana ity, hoe tsy horesinao ny olana na hoe tsy horesinao ny ady atreanao. Tsia, ho avan'Andriamanitra zay manana finoana, ho avan'Andriamanitra zay manana finoana. Asio teka faran'izay mafy tompoko. Amen. Na dia efa miora farany indrindra azy eo ilay fihetsam-pahatoetra ny finoana dia asa mizogozona mihitsy ianao satria tsanoko zao anatin'ny baiboly Josoa no nitarika an'ireo zanak'Israely dia tonga teo anoloan'ny rano Jordana izy. Hoy Andriamanitra tamin'ny Josoa, tahaka nombako misesy nombako anao ihany koa, tahaka nombako misesy nombako anao ihany koa. Zay zavatra nampanaovako misesy dia hampanaovako anao. Toy izy nyty ho any amin'ilay tany todran-dronono sy tantely. Tarino vahoaka rehetra hiaraka aminao hiditra ao amin'ilay tany todran-dronono sy tantely. Tonga teo anoloan'ny ony Jordana aza Josoa tamin'ny andro Mosesy dia nijoro teo anoloan'ny ranomasimena Mosesy natsaka ny tanana miaraka amin'ny tena dia nisaraka andro ny ranomasina mena. Fa ny amin'ny Josoa tsy izay ny zavatra nitranga, tsy hoe nijoro teo anoloan'ny ony Jordana izy dia niandry tahaka izay niandrasa Mosesy hoe izy fahagagana hisaraka roa noho ny Jordana. Tsy izay ny nitranga. Zay ilay fihetsam-pahatoetra ny finoana, zay ilay fihetsam-pahatoetra ny finoana. Fa nandrasin'Andriamanitra mihitsy Josoa tonga dia ampidina ny tongony ao anatin'ny ranony Jordana. Raha tena diniko ny baiboly tena nanao sakrifisy ny aina izy hoe tsy hisalasala fa tonga dia hiroboka ao anatin'ny terano ity ny tongotra, tonga dia tsopo. Raha maha-olombelona vao miditra ny tongotra tonga dia lavo ao izy dia maty ao. Fa finoana zay natanjaka ato anatiny no ny etseny tsisy tokony atahorako. Tahaka nomban'Andriamanitra Mosesy nombany ahy. Vao nikasika an'ilay ony Jordana ny tongony tonga dia saraka roa ny rano Jordana. Nanao sakrifisy ny aina izy mba hisehon'ny fahagagana. Tiako ambara amin'izany na inona mitranga, na inona midona, na inona zavatra ratsy tamin'ny masonao, na inona zavatra ratsy eny sofinao, na inona zava-misy tehirizo hitoetra ho an'Andriamanitra sy hitoetra amin'ilay tena finoana tian'Andriamanitra hanananao hatrany ianao. Amen. Na dia efa miora farany azy miorena foana, na dia efa tsy misy mananteny intsony azy aoka no tsy vozogozona fa iny foana fa hoe fain'Andriamanitra zay nampilazainy taminao. Amin'izao fotoana izao azy dia andaontsika hanokana fotoana hanaovana vavaka. Tena hivavaka be mihitsy isika, tena hivavaka. Inona vavaka ataontsika? Hisaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny fampianarana izay omenantsika mba hitoerantsika amin'ny finoana. Amen. Ary hisaotra an'Andriamanitra sady isika fa efa tanteraka avokoa zay nampilazain'Andriamanitra antsika teto androany. Tsy mbola tonga tao an-tananao valim-bavaka fa misaotra an'Andriamanitra isika fa efa tonga le izy.
aoka iaina tahaka ny efa nandray ianao. Amen. Tsy mbola tanteraka tamintsika ilay tsodrano, aoka isaotra n'Andriamanitra ianao fa dia ho tanteraka atoato ilay tsodrano. Tsy mbola vaky ilay barazy nentin'ny olana, nentin'ny ady natreanao, aoka isaotra n'Andriamanitra ianao fefanamany vaky ilay barazy. Mahery ilay mitoetra ao anatinao, mahery ny tenin'Andriamanitra, ho efain'Andriamanitra zay nampilazainy taminao. Andeo hivavaka isaotra n'Andriamanitra ary sika. Samy mivavaka, apetrao eo amin'ny fonao ny tananao. Misaora sady an'Andriamanitra ianao. Misy karazana firy ny zavatra nentinao tamin'Andriamanitra nanaovanao diamanty taminy. Misaora azy ianao satria efa nambara tamin'ny fomba ofisialy androany fa ho azonao izay nangatanao tamin'Andriamanitra. Inona amin'ireo tsodrano ireo no tsy mbola tanteraka taminao, ataova fisaorana fa ho tanteraka izany amin'izao roa volana farany mialohan'ny ny amaranantsika ny taona izao. Finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Na dia mbola malonanao sy ny olona sy ny ady, finoana no anekentsika fa ho rava izany. Ho rava izany satria mahery ilay mitoetra ato anatsika. Jesosy no anarana. Raha Andriamanitra momba antsika, iza no atolatra antsika hoy Paoly apôstôly. Halleluja, halleluja, halleluja. Misaotra Andriamanitra, misaotra Andriamanitra, misaotra, misaotra, misaotra. Misaotra Andriamanitra. Tsara ianao mpanao tsara. Samy mivavaka arak'izay fanentanana nataoko izay ianareo. Halleluja. Halleluja. Angatako isika rehetra mbangina Andriamanitra, misaotra anao tamin'izay afatra nampitondrainao azy zay ho an'ity fiangonana ity. Mijoro eo anatrehan'ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy aho. Fa ho amarinanao tokoa ny lioka toko voalohany 5:5. Izay zavatra rehetra efa nambaranao mivantana, nambaranao tamin'ny alalako, dia indro fa ho efainao zany, ho ataonao zany. Nafiry ireo zavatra nangatany fiangonana taminao, tsy azo ny tao anatin'izay 10 volana izay, amafisiko amin'ny alalan'ny teny ho azo n'izao fiangonana izao zany amin'ity 2 volana farany ity. Ny mpanomponao no mivavaka aminao, fa na dia tsy misy mananteny intsony aza ny olona, izay rehetra kosa mananteny, fa ho efainao ny zavatra nangatanay taminao. Tompo, misy andreo tsodrano izay nataoko tamin'ny fiandohan'ny taona. Maro amin'ny fiangonana no tsy mbola natsapa ny fahatanterana izany, na natsapa ihany fa ny apahana. Androany ny mpanomponao mijoro eo anatrehan'ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy. Ho amina rehetra ny famindraponao ka manomboka androany dia hiasa ianao. Ho amin'ny marinanao ny tsodrano izay efa nataon'ny mpanomponao. Efainao izay efa nolazain'ny mpanomponao. Teninao zany ny Andriamanitra, ka dia misaotra, misaotra, misaotra anao zahay. Mandidy ny fanahy tsy finoanao, ny fanahy mampirorosaina, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ho vaky manomboka androany ireo sakan-dalana nataon'ny olana, nataon'ny fanahy ratsy. Ho vaky manomboka androany ireo ady natreanay hatramin'izay ary voako mpandresy zahay. Tahaka izay fa nataonao fahiny
tamin'ny androny Josoa na dia mpanjaka 5 be zao azy no nanao tambabe hiady tamin'ny Josoa sy zanak'Israely nataonao resiny zany. Ankehitriny manambara ny mpamponao fa ataonao resina ihany koa zany. Lo Jesosy izay ato anatinay dia mpandresy izahay. Hiavaka ny fiainanay amin'ity roa volana farany milony amaranana ny taona ity. Amarana ny taona mba hampandreseny izahay. Ary andray ny taona vaovao 524 mba hampahasoavana izahay. Ho ataonao zany Andriamanitra. Ho ataonao zany. Sambatra izay mino fa ho fainao aminay izay rehetra efa nampanantena anao. Misaotra Tompo, misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Toa hiteka mafy isika. Anao hira anankiray isika, fisaorantsika sy ho fankasitrahantsika an'Andriamanitra tanterahana eo am-pitsakanana izany. Sambatra faulumino, Sambatra favuavuzi, Sambatra faulumino, Sambatra favuavuzi, Sambatra satiamino, Natuvani lanisha, Sambatra satiamino, Natuvani lanisha. Sambatra faulumino, Sambatra favuavuzi, Sambatra faulumino, Sambatra favuavuzi, Sambatra satiamino, Natuvani lanisha, Sambatra satiamino, Natuvani lanisha. Isawa, Lanisha, Isawa, Natuvani lanisha, Isawa, fifadian-kanina, Isawa, fifadian-kanina, Isawa, lanisha, Isawa, Natuvani lanisha, Isawa, fifadian-kanina, Isawa, fifadian-kanina. Narakami tupo, Natuvani lanisha, Narakami tupo, Natuvani lanisha. Sambatra faulumino, Sambatra favuavuzi, Sambatra faulumino, Sambatra favuavuzi, Sambatra satiamino, Natuvani lanisha, Sambatra satiamino, Natuvani lanisha, Isawa, Natuvani lanisha, Isawa, Natuvani lanisha, Isawa, fifadian-kanina, Isawa, fifadian-kanina, Isawa, Natuvani lanisha,
be ho an' Jesosy. Samiara makantoerana. Ho anareo izay naraha toka teto, ho anareo izay misy zavatra tsy milamina ao fiainanareo, apetrao amin'ny fonareo an-tanana, fanao vavaka manokana ho anareo ao, dia ho tonga eny aminareo ny herin'Andriamanitra manasitrana sy manafaka. Apetrao amin'ny fonao an-tanana. Tompo, satria mino anao ao, mino ny herinao ao, dia manao vavaka ho an'ny olona marary. Tonga eto. Sy ireo marary any tokantrano any. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, sitranina ny olona rehetra marary tonga eto. Esorina eo aminy ny herin'ny aretina, na fifitosana io, na fanantenana io, na zavatra hafa misy eo amin'ny fiainana io. Sitranina ny olona marary tonga eto. Sitranina ny olona marary tonga eto. Reo ozina, reo fanaratsy, mpitondra aretina, mpitondra aretina, miala zao dia zao amin'ny anaran'i Jesosy. Miala zao dia zao amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo, sambatra izay fa miaraka aminay eto anao, ary dia zay inonay dia ho afainao tokoa. Sitrana ny olona marary, sitrana reo olona marary. Misaotra Jesosy. Amen. Samy mitsapa ny tena anareo ianareo, fa ny Andriamantsika dia mpanasitrana. Niasa tamin'ny alala vavaka nataoko teo izy. Tsaponge, eninao fa nitsatra fanantenana. Izy taminareo no narary, zao no matsapa fa sotran'Andriamanitra taorina izay vavaka izay, ajaka ny tanana. Tsapanao na sitrana ianao, misy manangatanany vitsivitsy. Iza kosa sary izy, mbola marary amin'izao fotoana izao, mitsangana amin'ny toerana misy azy. Izay mbola marary mitsangana. Dia izao ny teniko, ianao izay marary amin'ny tenanao, fa ndika ny mitsangana iny zany no pirofo filazan'Andriamanitra aminao, fa efa sitrana ianao. Tsapoary ny tenanao, ho anareo mitsangana. Izay zavatra tsy hainao natao ataovy. Ohatra ny tanako tsy afaka mitsangana, dia etsiketsao ny tananao. Na misy fifitosana kibonao, dia tsapao hoe manao an'izy zao. Ho anareo mitsangana ireo, samiara ny tsapany aretiny. Dia manao na fisehony. Izy indray matsapa fa sitrana izy. Ho anareo mitsangana ireo, atsangana ambony tanana etsiketseo, izay natsapa fa sitrana. Dia ampidiny tananareo. Ianareo izay tsy mbola nanangan-tanana, zany hoe tsy mbola sitrana, matokontsika fa mandrapirava ho sitrana ianao. Finoana no hiteny ianao koa zany. Makatoerantsika rehetra azy. Dia ny filazana lehibe pelako amintsika dia izao. Tsy voalazako teo ilay izy fa amafisiko amintsika. Isika ny alatsinainy maraina, manomboka amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 7 ora, dia misy vavaka manokana ho tanterana eto. Nomena anarana hoe herinandro magaga. Isika ny alatsinainy amin'ny 9 ora manomboka, dia mifarana 7 ora misy fotoam-pivavahana eto, nomena anarana hoe herinandro magaga. Raha mino anao fa herinandro magaga tokoa, ny herinandro diavinao manomboka alatsinainy, dia ho ataon'Andriamanitra aminao zany. Ka tomboka ianareo ho avy eto. Na lavitra biara mipetraka ianao, tonga avahito mamonjy amin'ny 9 ora, fa amin'ny 7 dia mifarana fotoanantsika. Herinandro magaga no anaran'io herinandro io. Afatra nomen'Andriamanitra azy zany, nasain'Andriamanitra ho ataoko eto zany. Matoky aho fa dia ahita zavatra lehibe sady magaga isika izay tonga eto. Amen na. Dia samy fampilaza, samy fampitoana. Ny filazana manaraka faharoa, ny Alahady, safady, ny zoma voalohany volana Novambra, tontolon'ny andro. Sabotsy faharoa volana Novambra, tontolon'ny andro. Ary ny Alahady fahatelo volana Novambra, tontolon'ny andro. Dia misy fotoan-dehibe eto. Ny anaran'ny fotoan-dehibe io dia hoe délivrance goavana be. Inona zany zavatra ho ataontsika amin'ireo telo andro ireo? Ny ataontsika tompoko dia fanafoanana ny herin'ny ozina mpitondra fahafatesana, faniliana
ny fanaratsy mpitondra fahafatesana tsy zany matsy fa araka fatsapako dia mbola maro amintsika no mbola misy anyozina io sy io fanaratsy io dia mpitondra fahafatesana mitoetra amintsika tsy mbola hitatsika hoe nitondra zava-doza ho antsika aloly izy fa mbola mitoetra eo ary tsy eketsika hitoetra eo intsony zany satria ny fisiny ao dia manakatsakana andreo karazana fahasoavana tokony ho anao mialohan'ny amarana antaona ka dia fanafana anao ho afaka amin'izany no atao ankoatran'izany koa rehefa toka ny voalohany volana toka ny volana novambra vao miandoha dia zao no ambarantsika malagasy fetiny maty io oka zay ho an'ny devoly zany hitolana fahafatesana eo amin'ny tena ny olona zay mahatonga ny olona hoe rehefa tonga ny volana novambra sy ny farantaona dia ohatra maromaro no maty ary mety tsy zay ny tranga fa fahafatesany zavatra ataonao no misy lasa mandamoka ny ataonao maty zany ny dikany matakarana ny ataonao maty zany ny dikany misy ary ny olona tsy miniminy ozy izy za tsy miniminy foana tsy manaiky famarinan'io zavatra hoe fahafatesana volana novambra io anao tsy mino tokoa ianao tsy manaiky an'izany fa ny devoly indray dia tena manao zay azo atao hiatakena ny olona ka hofoanatsika ny mission devoly zay miasa mandritra ny volana novambra dia ilay mission mitondra fahafatesana no zany tonga avetinareo ala zoma voalohany volana sabotsy faharoa volana ary fatelo fa telo volana novambra manomboka amin'ny valo dia mifarana amin'ny efatrora zoma tontolo ny andro sabotsy tontolo ny andro ary lahady tontolo ny andro ary tsy anao ihany no asaiko ho avy eto fa zay namanao fantatrao rehetra asao tonga eto daholo ampahirezy tonga eto daholo fianakavianao taona ho avy eto fa tena fahasoavana lehibe ho antsika io zao matsy no namanginy Andriamanitra sady natery ny fanahiko hoe tiako ny fiangonana zay tandremako amarana ny taona mba ampitahina be tiako ny fiangonana zay ndraiketako raha ndray ny taona vaovao 5 dia andray ny taona vaovao miaraka amin'ny fahasoavana amenna tiako mihitsy hoe ho avan'Andriamanitra manokana isika rehetra ka dia hoy aho hoe tongava amin'ireo andro nambarako ireo ianareo amen zay zany a iny filazana iny dia tsy miova moa fa amin'ny 12 amin'ny 2 dia mbola misy fotoana eto iarahantsika amin'ireo mpanompon'Andriamanitra zay vahintsika mino sika fa andray zavatra mihoatra no izay nomenanao tamin'ity androandroany ity ianao amen dia farany mangataka amintsika aho voalohany aloha hivavaka ho anay satria raha sitrapon'Andriamanitra dia andeha ho any parafaravoly izahay andeha ho any izahay amin'ny alarobia 17 volana novambra izao satria ny Alakamisy 17 volana novambra ary ny zoma fa 15 volana novambra dia isy fionam-bendreo pasteur sy ireo mpiandraikitra zay any amin'ny faritra loatra tanterana ao am-parafaravola ary ny zoma fa filazana lehibe manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ity androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny 7 ora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely fa misy inony ao amin'io alatsinainy maraina io isy fanompoam-pivavahana spesial
na fotoam-pivavahana zay anasanatsika zay nomeko anarana hoe herinandro magaka, nomeko anarana hoe herinandro magaka. Ny foloko de zao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny, tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy magaka amin'ny fiainana mandritra iny ny herinandro diavin'iny, de hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny enin'ora ka hatramin'ny fito ora, ka hoy aho hoe tongava tompoko, tongavy ianareo azatary manomboka amin'ny enin'ora, kanefa ihany koa amin'ny fito ora tsy maintsy tapitra ny fotoana. Fiara-vavaka no ataontsika ao, ka zay noko ary inono ihany koa de ho amarin'Andriamanitra herinandro magaga, herinandro magaga, ka dia tongava tompoko ny toerana ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Manateranao eo namiko, eo naminay amin'io alatsinain'io. Samy tain'Andriamanitra.